Sehatra ny fampianarana indray kosa ary manomboka izao dia iainga amin'ny fakakevitra trany vao isy ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena ankilany ary torak'izay ihany koa ny fanatanterahany ireo mpampianatra mpanabe ny fihetsiketsehana izay tanterahany io moa ny fantatra nandritra ny fanaovan-tsony eo anivon'ny fiarahana miombonantoka zany eo anivon'izay ministera izay sy ny syndika ary ny fikambanana samihafa raha antsika ny tatim-pavao hoentin'ny Ravakaranandriamanalina eo sara ny mamra soanay hipetraka ho mpiara-miombonantoka sy fakakevitra ho an'ny ministera fanabeazam-pirenena ireo syndika sy fikambanana mifantoka amin'ny fanabeazana apetraka ny rafitry sy ny fampidiniana ho an'ny ministera sy ireo syndika ary fikambanana mifantoka amin'ny fanabeazana ireo ny fametrana ity sehatra fampidiniana ity dia tsy midika ho fanirena kolaka ireo mpampianatra tsy hanao faneho-kevitra hoy ny ministra mietsika anjara ny conférence de presse ny fanehoana fihetsiketsehana miaraka dia afaka amina sara disponible ny tany ministera fa ny zavatra sorona fotsiny dia ny ampitaitaina vera misetsika ve ataon'ireo syndika dia saoda sarotra izany tsy misy saoda sarotra izany mandeha nitaona fotsiny afatontoka foana zany rehefa mihetsika syndika mihetsiketsiky anjara asa tokony ny hevitra foana ary dia eto aminay tsy misy mety tsy afa-povahoana zavarehetra ny antony maro samihafa hitanao tsara fa be dia be izy ireo teo fotosebifolo ary samy manana maha izy azy syndika'ny mpampianatra firako ohatra zao dia be dia be izy satria mipampianatra firako mipetsaka ny touriste ny syndikany coordination syndikany inspecteur rehetrarehetra tsy maintsy notanterahana androany teto anosy ny fanaovatsy ny fifanaraha-mpiara-miombonantoka teo amin'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ireo syndika ary fikambanana mifantoka amin'ny fanabeazana